téléviziona fraisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity toerana ity. Ampifaliana no anonako fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao. Za manokana dia faly miarahaba-tsika rehetra satria raha ny maha-olombelona mety tsy afaka mijoro eto fa noho ny fitahin'Andriamanitra dia mbola omeny fahasalamana afaka mijoro eto. Za hitanao io tegna reraka fa omeny Tompo hery dia afaka mbola mitsangana eto. Ary za mino fa androany Andriamanitra ampandresy anao ndraiky. Ny zavatra sain'ny Tompo ampianarana androany dia hoe hovahana daholo ny fatorana. Famahagna fatorana zany ity antoandro ity. Amen. Ka ao anatin'izay mila fantanao aloha voalohany indrindra ny zavatra mamatotra anao. Satria sarotra ny amahagna olo anankiray raha sanatria na ny fatorany ary tsy fantany. Zay ny resahako teo tamin'ny 3e culte hoe ndanina moa mba manaova défi ny amin'ny tenanao, mba jereo voahereranao, mba jereo faiblesse-nao fa zavarina mijery hereran'olona. Matetika zao ny mpivady zany ny agnisan'ny défaut na mpivady. Ny mpivady dia tsy mba mahita ny défaut ny tegnany fa mahita défaut ny vadiny fo. Na io omenitsigny ramose na omenitsigny madama. Indrindra moa rehefa niady zay na hoe nanana problème nara-pitiavana
matetika tsy mba misy diso. Ay madama moko ramose moko ary misy viavy itsy diso mihitsy ny agnarany. Itsy mbo diso za. Tsy mba misy erreur io nany kely. Fa erreur jiaby ramoseny fô. Tsisy vola antragno ramoseny. Marary zaza ramoseny. Misy olana mipoitra ramoseny. Fa izy itsy diso. Mba ilaigna koa rehefa agnandraindray mba mijery anao hoe ino ndraiky mbo ereranao. Fa tsy dia faly magnome tsigny olo fô. Zay mahatonga ny ohabolany malagasy hoe ny viony tsy mikitrana irery. Vio tsika vazaha zay tsy mikintoka. Amahatozany mikigny ny ady tamina vio. Betsaka ny olo tsy mahafantatry ny ererany, fa ereran'olo fô. Anisan'ny zavatra tsy mampivoatra zany tsy mampandroso amin'ny fiainana. Ary jereo fa tsisy olo tsisy erreur zany amin'ny fiainana. Anao mbo manana erreranao foana koa anao fa mety mbola tsisy nahitany anao. Manana erreranao koa anao fa mety tsy tratrany anao. Dia anao mahay mizaka, anao mahay magnome tsigny, anao mahay mikoragna isan-karazany. Zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe fa samy efa nanota ozy izy rehetra atsika jiaby zany. Donc zany matolo nanota zany misy erreur, misy faiblesse, misy défaut. Olo jiaby. Baiboly mizaka an'izany. Fa ninao erreur ny vadinao foana erikirinao andragnonareo isan'andro. Aiza ma rô ilaminanareo amin'izany? Avy taminao foana. Avy taminao foana. Tsisy le mbo avy taminanjy. Avy tamin'ny lehilahy foana na avy tamin'ny vehivavy foana. Avy taminao foana izy io. Avy taminao foana zao. Avy taminao foana zao. Ka ny olo anankiray raha mbola tsy mahita hoe aiza izy ny voafatotra, tsy ho voavaha mihitsy mandrakizay. Enao tompontegna zany mila mba mahita. Ary zao zany mba ilagna ohatra hoe ny mpivady na ny olo tragno raiky mba mifampiresaka. Za rô amina teboka karan'izao za, eo za matetika raraka. Za rô tsy haiko fa za rehefa zavatra ohatran'izao faible za amin'igny raiky igny. Inona mba azonao agnampiagna anahy? Tsy mifagnapepo, tsy mifagnambanimbany, tsy mifanakina fa tegna hoe vonona ifanampy. Zay mampivady ny mpivady, zay matragno raiky olo. Raha vao zay zavatra zay manomboka misy dia ho afaka zay ny fatorany. Ary zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe raha ny zanaka azo no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Indrindra zany fiainana rehefa ndesina amina fivavahana tsy misy asan'ny maizina afaka magnageja anao tsao. Nisy fotoana za efa nampianatra antsika teto hoe misy karazany anankitelo ny fatorana. Agnatin'izay ny fatorana ara-panahy, fatorana ara-tsaina, na ny famatoran'ny ota sy ny fahazaran-dratsy. Io zany zavatra mamatotra olo daholo. Mifagnahiny, amin'ny sainy, amina ota sy fahazaran-dratsy. Ireo zany mamatotra olo. Mila fantanao zany hoe izy amin'izy telo ireo no mahazo anao. Satria ny fahalalanao an'izany no amora ny fagnafahana ho anao. Ka raha vao fanahy ratsy zay no resahana dia miainga avy amin'ny tontolo mifanahy zay izy no miasa. Zay mahatonga ny mpamosavy na agny alavitra agny izy afaka manao zavatra tsy takatry ny sainy. Ohatran'izay koa Andriamanitra, na agny alavitra izy na agny amin'ny toerana misy anazy afaka mikasika olo Diego, Mazenga, mbolo madiniky. Io anefa tsy tonga ho azy ny fatorany, fa misy varavarana ataony sokafatsika. Ahoana moa no nanokafatsika varavarana? Agnisan'ny fanokafana varavarana ny fagnanovana ody, nandehanana amin'ny pomasy, nandehanana amina piskidy regny, nanokatra varavarana ho an'ny devoly anao tamin'izigny mba hamatorany anao. Beta be ny olo voafatotra, vokatry fandehanana tromba. Dia zany revagna mba ilagna koa mba managna fagnahy mangala ondraha aza mba tia mikotrôla olo maty io. Ny olo koa fa maty mba velao izy ho faty. Hafa ndraiky raha hoe tsy maintsy aterigna an-tanindrazana ny faty. Igny ndraiky resaka hafa igny. Fa misy amintsika efa nalevigna amin'ny fasan-drazana le maty. Fa mbola sivagna fahatsiarovagna manokana ndraiky dia mitondra coca ndraiky mandeha kedy. Ao ny sasany agnidignina toaka hely fô tia jama mena zany hony papanjare tamin'ny fahavelony dia ahidigna kedy agny anao papa, agny anao zay no hony, côté dia anao zay niaraka nagnaniky le tsitsika rolahy. Tsisy raha tsy dradragnitsika le olo raha fa voatsindrina carreau ambany ao.
blisy nasinjareo ciment tsy possible tsony zany mandeha magnadio fasagna ndraiky azotsika atao ohatra hoe kombo be izy feno fako feno raha diovigny satria agny migny ombagna na ela na waingana simba ny tafitragno-pasagna afaka manolo an'io tsika afaka miparticiper mifagnamboara-pasagna fa ny mandeha mijoro amin'olo maty tompoko dia manokatra varavaragna ho an'ny devoly raha angataka joro anao dia ny olo ivelogna andehanao amin'ny tragnony agny angatahto sodrano mbo tsofo-rano zao dia satria amin'igny izy mbola afaka mivola afaka miteny fa izy koa fa nalevigna agny izy fa tsisy raha vitaniky zany tsy fagnambanimbaniagna ny olo maty sagnatria ny vava fa mba atonga asainanao hoe ny olo rehefa maty raha baiboly nyvakinao tsy managna anjara aty amin'ny tany velona efa ny doko aminanjy famantaranandro ohatra tamin'ny fito izy maty zisky borky zay amin'ny fito fogna aminanjy ohatra lakamisy izy maty borky zay lakamisy fogna igny farany tsisy zoma ekiny ananjy efa erany donc zany aza devarigna loatra anao fa nindray agnisan'ny manokatra varavarana ho an'ny devoly ahafahany mamatotra anao dia amin'ny alalan'ny fagnanovagna ody ratsy sy fanompoan-tsampy fomba anankiray koa varavaragna idiran'ny satana agnatin'ny olo araiky dia ny fijangajangana nazavaiko tamin'ny alakamisy zany misy zao olo io mitondra raha tsy manjary ohatra izy miaraka amina viavy misy efatra izy Antananarivo agny anao fa fito ny Tamatavy ito managna raiky koa izy Diego fa valo nareo fa sivy le maro antsetra anao nefa mimy geste amin'ny Facebook hoe bebe adigninao fa faharombin'ny folo anao ary misy olo mitondra ozogny raha tsy manjary amin'ny fiaina managna fagnahany raha tsy manjary izy anao tafiaraka taminazy lasa nanagna antody ananjy antodina tsisy vola antodina tsy fanjariagna igny ndesinao tandragnonao tagny ndesinao amin'ny sehatra maro isan-karazany varavaragna afahany devoly miditry ny ozo misy olo ohatra hoe nagnozogno anao ny teny mihitsy hoe laiky anao fogna ndraindray koa izy io anao ihany nagnozogno ny tegnanao zaza la tsy hevitra zaza la tsy tafavoaka zaza la zao regny atonga devoly mamatotra olo agnisan'ny fomba anankiray koa ny famosaviagna misy olo riavagna amin'ny fiainagna mpamosavy mandeha mamosavy anao izy anao tsisy raha fantanao nefa anao mosaviny regny zavatra regny miteraka fatorany misy fomba fanaovana mpamosavy ananjy ava izy malaka izy sarina papoety regny poupée dia ataovany agnaran'le olo tiany mosavigny io ao ny sasany amin'ny partiny sexany eo asivany gadena idiny idirivanao io olo igny tsy mety misy malaka vady na izy tsy mety miteraka ny olo miaraka aminany tsy maintsy misaraka fô misy magnidy agny amin'ny toeragna hafany ao ndray ny sasany anaovanjareo zavatra hafa io tsy maintsy misengy fogna tsy maintsy misengy dia jerivanao na izy zao vadiny misengy fo misy olo efa misy bibin-draha magnanjany mihitsy amin'ny fiaina dia ao ndray ny sasany ny fiainany ohatra hoe asany idiny amin'ny alalana famosavigny regny zavatra regny nefa tsy fantan'le olo ka raha tsy magnatogna toeragna misy fanafahagna anao tsy isy fantanao mihitsy zany misy zao olona tsy mety mba tafavoaka mihitsy tsy mety mba misondrotra mihitsy izy amin'ny toeram-piasagna fa lasa sahiragna lava mijaly lava amin'ny fiaina ireo porte anankidimy reo mahatonga ny devoly amatotra le fahadimy moa dia ny fahotagna tsy mety hiala matetika atsika io misy karazana fahotagna tsy mety hialantsika fantatsika fa fahotana io fa io fogna ataotsika dia ny fiainany sady tsy miakatra tsy midy agnelagnelina eky fo ary ndraindray efa fantatsika tsara hoe ity zavatra raiky tingy mahatonga ny fiainako tsy mety miova mbola igny any ny ataonao maharegny fampianaragna atsika ampiangonana eto mahafantatra tsara anao hoe ity raiky ty zala tsy azo atao fa igny mihitsy ny ataonao dia tadio hoe androso amin'ny lafiny manakory amin'izany fiainagnanao betsaka zany riavagna ny fiainan'olona taraiky vokatra io zavatra io ny alalanao fa satana zay ny mandravanao dia manomboka trohany tsikelikely fiainagnanao trohany tsikelikely jusque anao maigny tsy hitanao tany nomboany voninahitronao trohany lasa tsisy olo magnajanao tsony fahitampitimbana nagnanao trohany
fidiram-bolanao trohany jusque anao maigny tsisy raha firaisany ary izy fetsy mody miseho amina zavatra intéressant be izy mody miseho amina zavatra important vao miresaka aminao olo raiky anao alaiko vady zao avy agnaran'ny papanao iny thème atsikany tsisy raha koragniny ko tsy mariage fo arignany moka raiky fitenambady letry faela lasty limousine ampiasantsika be limousine de geste raiky afaratsika vesine mihitsy io izy de variagna anao ary be da be ry avagna olona tsy mba tonga saigna amiraha karahandregny misy moko vehivavy lehilahy mora fitahy vo fitaka fogna izy de eo zany nahitanao hoe devoly zay manomboka mandravanao mody miseho amin'ny zavatra intéressant izy miseho amin'ny zavatra mampalahelo izy inona ny ataony amin'io miexploiter ny sentimentanao ny sentimentanao exploiter misy olo misy lehilahy misy vehivavy fantany anao ko malahelo izy amin'igny iraky satana ndeha andavo anao amin'ny leriny anao le miasa loha be igny ohatrany tonga eo izy mba ampahery anao mody ameny vola anao ty izy ampiasao mody ameny encouragement kely anao tokony manao vacances kely ty izy andeha naovanao vacances igny anao bengibengy tokotry marigny zany tsy maray lamba nefa izy namitrany anao a full point agnatina tragno ravipontsy koa amin'ny raha tsy ampagnahy ananjy de migeste anao say makane nentiny copainko nanao vacances amin'ny tragno ravipontsy hely to de tsy mba tonga saina aby izy amin'io mba tandremy ihany koa ny tena lokony vava fa miteraka ozona ho an'ny tegnanao ary nindray izy io miteraka ozona ho an'ny hafa noho izany mba mianara mba mampitsahatra andreo karazagna fagnakianagna lava anao ange raha vao manakina olo lava de egal nanonagna zavatra négatif fogna anao zay nagnozogna anao zay ary raha ianao manozona olona matetiky igny olo igny lasa misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainany donc zany mila fehezinao ny vavanao tainy Jesosy ane isika rehetra de agnisany matonga fatoragna zao teo ny ody ratsy ity zany matonga olona lasa misy fagnahy mitaiza izy tia magnaody aza mba magnekingeky ndesin'olo amina piskidy regny andao anao inde karakaraitsika de lasa tokotranao mandeha de lasa misy fanahy mitaiza anao zay matonga an'iregny olo lasa misy fanahy manambady ananjy rehefa matory izy amin'ny alina manofo raisagna raha nofo amin'olo zay olo tsy fantany misy fanahy manambady azy de misy ndraiky koa karazan'olona voafatotra na lolom-po mandogna-po izy zany misy lolom-po tsy mety miala agnatiny ao matetika ry avana ny zavatra anankiray misy satana rehefa andeha hanafika olona indrindra fa ny fanahy ratsy de mampiasa olona izy mba hanafotohina anao de zavatra hoe tadio zay mamila mailo ihany anao indraindray fa misy olona tonga aminao andeha hanafotohina anao fotsiny anao tsy tonga saina de ina ny antony mba tonga anao hanagna lolom-po tsy mety miala amin'igny olo igny ary indraindray misy karazan'olo tonga de halanao tsotro zao na mijery anazy ary anao marikoriko zay ny asan'ny fanahy ratsy mampiasa olo izy hanafotohina ary tsarovy fa ny devoly rehefa hiasa io tsy miseho amina tandro koa zany fa miseho amina endrika ohatrany hoe zavatra tsotsotra fa igny avy eo lasa mamatotra anao igny lasa nanagna lolom-po ianao misy koa ry avagna ny antsoina hoe esprit de blocage ny esprit de blocage de zavatra anankiray tonga anakana zay raha jiaby tsaratsara jiaby aminao io sakanany daholo ohatra misy vola ho azonao sakanany misy vady ho azonao sakanany misy bloqueny partout ianao misy an'izay karazana esprit de blocage zay amin'ny fiainana io de tonga anakana ny zavatra rehetra na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-pahasalamana na amin'ny ara-bola matetika ny olo tratran'izy ity lasa tia mandanindany vola zany amin'ny zavatra zay tsy de ilaigna firy mandany vola amin'ny zavatra tsy de ilaigna misy agnery avagna karazan'olona dans 2 jours izy possible mandany vola 50 millions agnatin'ny 2 andro
zavatra andaniany 50 millions zany agnatin'ny 2 andro tsy zavatra tsara aby miantsena izy zavatra tsy misy dikany no antsenany mandeha amin'ny restaurant izy io le antsoina hoe fanahy mandroba misy olo tratran'io fanahy mandroba io raha vao ny olona tratran'io fanahy mandroba io tia andanindany fogna izy ohatra zao andavanandro izy a mavita anjareo 1 kilo raiky fa raha vao izy misy vola tonga dia videna 5 kilo to maromaro izy atsika mbo misy vola tonga dia fantatra zany zareo hoe misy vola ndraiky zareo koa vary andrahoan zareo 7 kapoaka zareo olo 3 tegna mandany oviagna koa izy vao isy karaha to ary tonga dia lany mbo anampango misy olo zany karahan'izay isaky ny misy vola ndraiky ny sasany marary fo dia dinio zany fa raha vao reo zavatra misy misy famatorana ao zany hoe misy mpagnararoatra tafinany amin'ny émotionnao ianao io le misy karazan'olo tonga dia fantatry fianakaviagna izy hoe misy vola izy dia tsy maintsy misy fianakaviagna tonga mitaraigna vao misy vola izy ohatra mandray vola fin de mois na mandray vola tanisy rana zao ny vola tsy maintsy misy olo misy problème tonga mivadinjareo ao mandeha mitaraigna reo zany miara-miasa reo mba hitondra olona ray ho any amin'ny fahantrana io zavatra resako reo lasa mahantra le olo lasa tonga aveo ihany koa ny fanany fahafatesany misy maty fogna amin'ny fianakaviagna ao ndray ny sasany tsy mety mahazo zaza miteraka nefa ny maty le zaza aveo ao ndray ny sasany maty agnaty kibo zany hoe zay zavatra rehetra ataony zany tsy mety mba stable mihitsy ary misy karazana aretina avy amin'ny tsy fitandremana fa misy kosa tegna aretina avy amin'ny devoly mihitsy io mety hita amin'ny alalana scanner fa inananao fagnafody mandramaty misy olo hoe mihinana fagnafody mandramaty misy ndray tsy hita mihitsy nefa maheno marary izy maheno raha marary fogna izy amin'ny vatany fa tsy hay hoe aiza toerana marary signareo no alalagna fa avy amin'ny devoly le izy ka raha ireo ary ny alalagna fa avy amin'ny devoly ny zavatra anankiray inona ny tokony atao ny zavatra ilainao voalohany dia ny ranon Jesosy io zany revagna mba manaova mihitsy fahazara mba misy fotoagna anao mba asivo rano fogna ny ranonao tsy rano ivavahana fa tegna hoe rano na masininao hoe amin'ny agnaran'i Jesosy oka ho masina ty ho lasa ranon Jesosy dia mba hafahafazo andranonareo regny zany antsoina hoe acte prophétique na hoe hetsika ara-paminaniana maminany zany ianao hoe misy ranon Jesosy miparitaka an-tragnonao ilaigna zany mba manao zavatra ohatran'ireny raha tsy vitanao magnamasina an'izy hoento aty vavahantsika dia mba hamasiny dia hoentinao mody avy eo dia tonga an-tragno anao oka ny ranon Jesosy ho an-tegna andrava ny fanany blocage tsy haiko ino le raha mety fantapantanao hoe mety magnelingely anareo ao satria ny fagagagna rehetra nataon'ny Mosesy tsy natonga ny Farao namotsitra ny zanak'Israely fa lay rany zanak'ondro teo amin'ny tolagnam-baravarana teo ny natonga ny Farao avy aloha zareo andeha ozy ilaigna zany ny fanagnanao ny ranon Jesosy io ary rehefa mivavaka ianao antsoy foana hoe oka ny ranon Jesosy ho an-tegna andrakotra oka ny ranon Jesosy ho an-tegna agnadio an'ity toerana misy anao oka ny ranon Jesosy teneno foana zany satria ozy hoe izy ireo ozy izy nandresy azy noho ny amin'ny rano Kristy sy ny teny filazana azy ny zavatra faharoa ataonao dia ny miantso ny afo ny fanamasina azadigno zany rehefa mivavaka indranao raha vao maregny voelingeliny maregny voasakatsakana maregny anao hoe misy blocage fiainanao dia hoe antsoko izy tegna amin'izao fotoana zao ny afo ny fanamasina raha mamaky baiboly ianao dia ny afo ny Jehovah trany no nentina nandevona zavatra tao anatin'ny testamenta taloha tao enatra amin'ny fahavalo aza nisy afo nalatsak'Andriamanitra izy io amin'izao tsy voatery ho hita maso karaha tamin'ny tontolo tamin'ny testamenta taloha fa amin'ny tontolo fananao miantso afo fa misy olona maregny may eo misy zavatra may agny amin'ny tontolo fanahagny ary ny fiasan'ny devoly dia fanahy ka fotoana anao miantso hoe antsoko amin'izao fotoana zao ny afo ny fanamasa amin'ny fotoana igny misy zavatra may agny teboka fahatelo mila misy tenin'Andriamanitra igny ambavanao
anao zao raha mba mitanitsika verset biblique ino mba tenin'Andriamanitra mba vanao ny sasany mbola le angira volana torokamboany mbola eny ambavany bolan-draza tiagnoro izy tianjiajia regny mbola ambavany regny tsy zany fa tokony misy tenin'Andriamanitra eo ambavanao tsy verset atao tsy anjery fa tegna mila mihitsy misy teny napetrak'Andriamanitra ao anatinao anao ve mba misy teny regninao hoe agnaty akao misy teny mila manana an'izany antsika tsirairay hoe chaque fois anao mivavaka chaque fois anao mandroka devoly chaque fois anao miona amin'Andriamanitra dia regninao misy teny mivoaka ho azy avy ambavanao zavatra zay mila ataonao teboka faefatra mila fantanao hoe izy ianao anao ve mba mahafantatra hoe izy ianao mila tonga am'izany teboka zany antsika riavana mila fantanao sahala amin'ny Andry Petera zao zay zay ananako izy nomeko anao rehefa nivavaka ho an'olona marary izy fantany hoe iza izy olona manana zavatra manana hery manana fahefana mialohany atahorany devoly anao ianao aloha mila tonga saina hoe izy ianao mila fantanao hoe izy ianao fa aza maika fotsiny ivavaka aza maika fotsiny androka devoly fa ianao aloha mila resy lahatra vehivavy manakory ianao lehilahy karakory ianao zay apetrao tsara agnatin'ny sainao mila mandresy lahatra anao tsara zany ny fahafantaranao hoe izy ianao magnova ny langagenao amin'ny fotoana mivavaka ianao misy manko riavana olona alohany androka devoly izy ndraiky mifona maloha raha androka devoly zany tsy fotoagna fifonagna eky fifonagnanao tokony vita letra avy tan-dragno azotsika ve zany fa raha magnoloana olo marary andeha ivavahana tsy mety tsony le hoe Andriamanitra mifona etonao trianao zay mety misy tamin'ny arety nangalatry mangazon'olo sasany mety nagnasaha tompo amasony devoly venao andeha ifona rehefa andeha androka devoly zany tsy fotoana fifonagna tsony fa fotoana fampiasana hery fampiasana fahefana azonareo ve zany ohatra zao tsika eto so matetika misy olo andeha atao délivrance mba imagine hoe mitangorona atao amin'ny anaty no atao délivrance dia ny mpanao délivrance ndraiky mifona ambadika akato tsy raha imoezany devoly amin'izany ny fifonana tokony efa vita letra tan-dragno fifonana tokony vita letra avant ny délivrance zay le hoe mila fantanao hoe izy ianao ary zay fahafantaranao zao hoe izy ianao zay magnova ny langagenao amin'ny fotoana anao mianao asan'Andriamanitra ohatra anao zany mandroka devoly misy moko olo mandroka devoly Andriamanitra aoka ivoaka ny demonia ato amin'ity olona ity tsy mbola izy tsara be zany fa ianao tokony ametraka tsara hoe izao no famantarany manaraka zay mino ametra tanana marary izy dia ivoaka hositrany androka demonia izy dia ivoaka amin'ny anaran'i Jesosy mivoahinao satana conscient mihitsy ianao fa manana fahefana amin'ny satana androka demonia amin'izao fotoana zao za mametraka ny tanako amin'ity olo marary ty aoka hositrana ny aretiny conscient ianao fa misy hery afaka manasitrana ao anatinao misy ranabavy anankiray zay moa dia mitomagna mihitsy izy voany sery zany Jesosy ozy mba findramina koa gripiny zanako mba hitrereto hoe anagnanao ve ny finoana mindragna ny gripe io agnatinao magnino koa lefa mizete agny dépôt azonao le ohatra magnino misy olo karahan'izany Andriamanitra mafiraigna anahy zanako afindraminahy tompo raha sitrakao manampinoana ihany izy fa angatany afindra aminazy alefaso agnaty ala tsy haiko amin'ny tany tsy misy rano agny mandeha ohatrohatran'izay zany zavatra mila ataonao raha vao ireo ny zavatra ataonao milaza aminao zao fa ho afaka io fatoranao io tsy hisy fatorana antsony aminao atsika zany isanandro sanandro mila tonga saina satria ozy ny baiboly raha misy ozy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy indraindray moa ry avana antsika mifao andro aligny miregny oditra atsika maregny pison'olo mandeha ny tokotany olo manana any Jesosy ianao maregny raha mikatsikatsika ananjegny foazy ndraiky mbaloha mamana mama
olo manana an Jesosy tsy tokony atahotra devoly ny olo manana an Jesosy devoly ny tokony atahotra anao io fahalalantsika io zany ravagna io no mitondra ny fiainantsika zay fandresen-dahatra anagnatsika io no mitondra ny fiainantsika enao zany isanandro sanandro mila manovo hery miaraka amin'Andriamanitra mila manana fiainam-bavaka dia enao mivoaka tragno tokony efa tonga sainao miaraka amin'ny herin'Andriamanitra anao igny ary tsy misy ravagna zavatra maharesy herin'Andriamanitra zany ary efa voalazan'ny Baiboly fa efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ozy ny zavatra rehetra momba ny fiainana nomeny herin'Andriamanitra zany hoe raha misy zavatra ilainao dia azonao rambesiny amin'ny alalan'le herin'Andriamanitra ho anatinao mahavita ny zavatra rehetra ny herin'Andriamanitra mandresy ny zavatra rehetra ny herin'Andriamanitra ka raha ianao matsapa hoe mba te hiova amin'ny fiainana mila tonga saina ianao hoe iza moa natoroko anao teo koa reo karazana zavatra mety mahatonga fatorana amin'ny fiainanao noho izany atsaharo azaveko anao teo le izy fanaovagna ody ratsy fijangajangana karazana fahotana tsy mety hialanao reo karazana lolompo zavatra maro isan-karazany mba eviteo mba tsy atonga an'izany amin'ny fiainanao fa mahatonga fatorana ireo tahiny Jesosy ianao tahin'Andriamanitra ianao ndo hitsangantsika hivavaka ho anao voalohany indrindra anao mifona amin'Andriamanitra mangatà mihitsy androany hoe Jesosy ô mifona hoe za nataiza hoe nandehanako nanatanteraka ody ratsy sy fanimpon-tsampy ifonako aminao zany teneno mihitsy hoe Jesosy ô nataiza tafalatsaka tamin'ny fijangajangana ifonako aminao zany mifona tompo ô ny amin'ny tsy fatakarana rehetra sy ireo karazana fisainana diso tato anatiko sandrato an-tranony feonao tiako ianao mba tena hivavaka amin'ny fonao manontolo tiako ianao mba tena hiresaka amin'Andriamanitra amin'ny fandresen-dahatra androany lazao an'Andriamanitra zay mba fanirinao sy etahitam-ponao aoka ianao mba hiaiky ny heliko rehetra ao anatrehan'ny tompo aoka ianao hifona amin'Andriamanitra na inona zavatra ratsy vitanao na inona defaut-nao teo amin'ny fiainana androany fotoana angatao amin'Andriamanitra mihitsy hoe Jesosy hoe vaao endry fatorana rehetra amin'ny fiainana aoka hoe ny ranao Jesosy anadio aho aoka ny ranao Jesosy andrakotra ny fiainako antsoa ihany koa ny afon'ny fanamasina amin'izao fotoana zao andoro reo karazana fanahy ratsy mamatotra anao fanahy mitondra blocage hoe fanahy mitondra trosa mitondra tsy fisina mitondra aretina rava amin'ny anaran'i Jesosy zany tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy ny zioga rehetra mijoreto amin'izao fotoana izao mivavaka ho anao mandidy reo karazana fatorana rehetra aoka hiva amin'ny fiainanao zany ny fanahy ny aretina mitondra fahasaozanina mitondra fanaintenana didiko mitsatra piala amin'ny vehivavy io piala amin'ny lehilahy io manonona fahasalamana ho anao miantso ny herin'ny rano Jesosy anadio anao amafa ny aretinao rehetra antsoka ihany koa ny afon'ny fanamasina andevina ny aretina rehetra andava ny blocage rehetra tononoko eto androany fa tapatapaka ny zioga rehetra levina ny asan'ny demonia rava ny fanahy ratsy hozonoko any amin'ny tany foana amin'ny tany karakaina reo asan'ny maizina rehetra manonona fanafana ho anao fandresenao amin'ny fiainanao tononoko ihany koa ny fifaliana fiadanana fitahina irotsaka amin'ny fiainanao manomboka androany ary ambarako fa mivany fatorana rehetra mivany fatorana rehetra mivany fatorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo samy misaotra an'Andriamanitra misaotranao zay tompo misaotranao zay fanamasina mankasitraka anao zay mivoninahitra anao zay faly mifona satria mbola afaka niaraka taminao averiko anao tompony dera laza voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ziona Fraisina Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisina. Ziona Fraisina. Ziona Fraisina. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisina Ambolo Madinika.
alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana zona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative trans express ambolo madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka atsika ny fahasoavany soavana zona firaisana Zona firaisana Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.